herinandro ny fahamarinana fandarana manokana iarahanao amin'ny chaîne d'honnêteté toy hivaka ny fahamarinana isanandro ny faharoa hatramin'ny faha7 desambra andiniantsika no ahevitra hoe mitady mpianatra iarahany miasa Jesosy Kristy anasitrana ny tantsika. Andro fahadimy. Ampifaliana sy ampitiavana ry havana no andraisana anjara ao anatin'izao hetsika tarihiny toy hivaka ny fahamarinana eto Madagasikara izao ho fanamariana ny herinandro maneran-tany amin'ny ady amin'ny tsy fahamarinana. Fampianarana no mitohy ao anatin'izany ary mifantoka indrindra ny amin'ny atao hoe mpianatra. Mila mpianatra tokoa ny firenetsika, tena mpianatra fa tsy kristianina tsotra mieritreritra hoe makany am-piangonana dia manao ny asan'Andriamanitra, mieritreritra hoe ao anatin'ny fanompoana fa ny tena ilain'ny firenetsika dia mpianatra. Zany hoe mpianatra manara-dian'i Jesosy Kristy mety tarihiny anao ny asa na fitoriana filazantsara izany na fampiorenana ny kristianina. Mila mpianatra ny fiangonana mitady mpianatra iarahany miasa Jesosy Kristy hanasitrana ny tanitsika. Izany indray ny lohahevitra ho jerentsika ao anatin'izao hetsika mitohy tarihiny toy hivaka ny fahamarinana eto Madagasikara izao. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fampianarana dia ndeha hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izahay ny amin'izao fotoana sarobidy izao, hazonay mianatra ny teninao, indrindra mifantoka amin'izany lohahevitra hoe mpianatra Kristy manao ny asan'Andriamanitra. Mitady mpianatra ianao Andriamanitra hiara-miasa aminao Jesosy Kristy mba hitondra fananganana, hitondra fanovana eto amin'ny firenena malagasy. Dia taio izao fampianarana izao Tompo, eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahinao masina ny no andraisanay ny fampianarana dia ho mpiaino mankatoy izahay hanolo tena ary mba ho isan'ny mpianatra tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny fanontaniana mipetraka ary dia ny hoe kristianina sa mpianatra. Misy kay ny kristianina anarana mionona amin'ny fombafomba mpivavahana. Indray afa-po ny olona rehefa makany am-piangonana isan'Alahady, manana anjara asa fanompoana ny am-piangonana isan'Alahady, fa izay tadiavin'Andriamanitra dia mpianatra, tena mpianatra miara-miasa amin'i Jesosy Kristy ho fananganana ny firenena. Ny tena mpianatra dia manara-diany tompony ary manao ny asany arak'izay ankasitrahany. Eo indrindra mantsiny no mipetraka ny fanontaniana hoe ny asa fanompoana ataoko ve ankasitrahan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra sa indraindray nge mety izay tiako atao no ataoko e, mety izay mahafinaritra izay asa fanompoana tiako atao no ataoko. Izany indrindra nge no nitranga ny amin'ny tantarany Kaina sy Abely. Samy nanao fanatitra ho an'Andriamanitra na i Kaina na i Abely, fa ny any Abela no nankasitrahan'Andriamanitra ary tezitra Kaina noho izany ny alony izy. Ary na isika mijery koa raha indraindray mety ho latsaka anatin'ny hoe Andriamanitra kosa zany ohatrany tsy mazava nge. Tamin'ny fony koa nanaovan'ny Kaina ny fanatitra tao amin'ireo vokatry ny fambolena izay nataony. Fa izao ny Abela nankasitrahan'Andriamanitra satria ny any Abela dia nisy raha nalatsaka. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia nisy raha nalatsaka. Isika ao anatin'ny fanekena vaovao ankasitrahan'Andriamanitra satria ny rahan'i Jesosy Kristy no nalatsany ho fanavotana antsika dia nahatonga antsika tafiditra ao anatin'izany fanekena vaovao izany. Nankasitrahan'Andriamanitra ny Abela satria nisy raha nalatsaka ary izay raha nalatsaka izay no hitan'Andriamanitra ka nankasitrahany any Abela. Dia hoy ianao hoe ka tsy fantatra Kaina kosa ny ane. Zaho rehefa manao fanompoana ao an'Andriamanitra, ny tena fanompoana dia ao anatin'ny etaeta ho ankasitrahan'Andriamanitra. Ary ny olona mitavan'Andriamanitra hanao fanompoana araka ny ankasitrahan'Andriamanitra tarihin'Andriamanitra lalana. Hiditra ao amin'izany
fanompoana ankasitrahan'andriamanitra izany satria mitady ny ankasitrahan'andriamanitra tsy ny tiako na ny anao zay afa-po fa ny anao zay afa-po an'andriamanitra mandrakariva ry avako dia tadiavo zany rehefa manao asa fanompony ianao fanatonana an'andriamanitra tadiavo zay ankasitrahan'andriamanitra aza mandeha araka ny sitraponao aza mandeha araka izay everinao mety fa tadiavo aiza ny ankasitrahanao andriamanitra aiza ny mahafa-po anao andriamanitra ao anatin'ny asa fanompony nankasitrahan'andriamanitra ny anabela satria tanteraka atao lay tandindony lay zanak'ondry tsy misy kilema zay nandatsaka ny rany ho famonjena izao tontolo izao ny mpianatra dia manara-diny tompony ary manao ny asany araka izay ankasitrahany rehefa nametraka ny lalàna ny amin'ny fanatitra andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha dia napetrapetra ny tsara ny hoe zao no ankasitrahana ny fanatitra zay ataonao ary nisy tokoa ny fanatitra zay tsy nankasitrahan'andriamanitra na atezitra azy na tonga famaizana azy satria tsy ny fanaraka tamin'ilay ankasitrahan'andriamanitra hoy Jesosy Kristy hoe fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka ny tena mpianatra ry avako dia manao ny sitrapony zay naniraka azy dia ny sitrapon'andriamanitra dia miverina lay fanontaniana hoe kristianina ve sa mpianatra fa Jesosy Kristy dia mitady tena mpianatra hoy ihany Jesosy hoe raiko raha sitraka ao dia esory amiko ty kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko any eno atao fa ny anao mitady ny sitrapon'andriamanitra hatrany ny mpianatra mitady ny sitrapon'andriamanitra ary ao anatin'izany fitadiavana ny sitrapon'andriamanitra zany dia zao hoe ny etaeta anatin'ny fo ankatoa ny sitrapon'andriamanitra hoy Jesosy taminy ny amiko dia ny manao ny sitrapony zay naniraka sy ny mahavita ny asany araka ny Jaona 4:4-7 ny haniko hoy Jesosy Kristy dia ny manao ny sitrapony zay naniraka sy ny mahavita ny asany ny tena mpianatra dia manao hanina ho sakafo ny manao ny sitrapony lay naniraka azy dia Jesosy Kristy zany natao hoe mpianatra dia le fanontaniana zany dia mila valiny ankehitriny manao hoe kristianina ve aho sa mpianatra mitady mpianatra andriamanitra ny idirantsika amin'izay toetra ny mpianatra zay amin'ity fandaran'androany ity dia araka ny Lioka 4:17 (7:20) Lioka 4:17 ny 7:20 mivaky toy izao manao hoe nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy anisan'ny fepetra anankiray hanekena anao ho mpianatra zay apetraky ny tompo eto nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy mitondra ny azo fijaliana mametraka baraingo zany manao hoe inona ny azo fijaliana angaminy aloha ny atao hoe tsy azo fijaliana no ijerentsika voalohany tsy azo fijaliana zay olana na lalan-tsarotra lalovanao eny tsy miankina aminao sarotra andalovana tsy niankina tamin'ny sitraponao le izy fa tonga eo amin'ny lalana andehananao ohatra an'izany ohatra hoe fahoriana na aretina mandalo tsy niankina taminao nandalo fahoriana ianao tsy hoe iny fahoriana iny no azo fijalianao zavatra tsy niankina tamin'ny safidinao zany fa tonga avelan'andriamanitra hitranga ny fahoriana ho fizahan-toetra ho fampianarana atsika faharetana hatonga atsika hanatona an'andriamanitra hatonga atsika hiankina amin'andriamanitra fa tsy azo fijaliana reny tsy izay mitranga tsy miankina aminao ny azo fijaliana tray mankotsika rehefa misy zavatra mitranga mitokantranontsika misy fahoriana misy aretina misy lalan-tsarotra andalovana mety hoe tsy fisina tsy fahampiana sy ny karazany maro samihafa tsy niankina amiko le izy fa avelan'andriamanitra mitranga tsy azo fijaliana iny
tsy ino no atao hoe azo fijaliana fa ina ny atao hoe azo fijaliana ny atao hoe azo fijaliana dia sarotra le izy lalana sarotra andalovana kanefa zao miankina amin'ny safidiko ny andalovako azy a na tsy azoko avela zany ny azo fijaliana ozy aho hoe tsy zakako ty fa avelako dia tsy entiko le azo fijaliana azoko avela fa tsy voatery tsy maintsy entiko mana-tsafidy mihitsy ah zany sarotra le izy ary tsy mora ny fitondrako azy dia eo any mety alaim-panamana hoe tsy hitondran'io ah fa mavesatra loatra mana-tsafidy mihitsy ah zany hoe avelako iny a na entiko io azo fijaliana io dia mety hiteraka sarotra sy fahoriana ho a ny fitondrana azy raha ampisafidy ny amela azy a dia izay le tenen'i Jesosy hoe tsy mendrika ho mpianatra tadidio tsara zany lay azo fijaliana zany lalana sarotra le izy a fa azoko atao mihitsy tsy mandeha aminy dia amin'izay fotoan'izay a dia araka le tenen'i Jesosy hoe tsy mendrika ho mpianatra zany hoe ny safidy ny lalana mora tsy naka le lalana sarotra tsy nanaiky andeha am'le lalana sarotra fa napetrako iny satria mieritreritra hoe tsy ho zakako no mitondra azy tsy vonina hiaritra fahoriana tsy vonina hisedra ny mafy tsy vonina hiaina fahasarotana eo amin'ny fiainao dia avelako ny azo fijaliana dia izay le tenenina eto ny azo fijaliana tompokoa dia azoko avela azoko entina na ataoko koa raha hoe tokony ho entina raha te ho mendrika ho mpianatra fa azoko avelako safidiko io safidiko a ny hitondra na tsy hitondra izany Jesosy Kristy manokana dia nyteny a ity teny ity ao amin'ny filazantsara ny Jaona 10:20 manao hoe tsy misy manaisotra ny haiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy manana fahefana anolotra azy aho ary manana fahefana akazy indray manambarany amin'ny azo fijaliana mihitsy Jesosy amin'ny fotoana io manambarany amin'ny fahoriana izay tsy maintsy hiaretana zany a mba hatanteraka ny famonjena izao tontolo izao dia manambara Jesosy hoe tsy misy manaisotra ny haiko amiko zany hoe tsy hiterena izy manolotra ny ainy tsy misy manaisotra izany aminy fa ny tenako ihany no manolotra azy hoy Jesosy Kristy zany hoe safidy ny tompo malalaka ny hitondra ny azo fijaliana manana fahefana hanolotra azy aho ary manana fahefana akazy indray zany hoe safidy malalaka avy aminy nanolorany ny ainy ho faty teo amin'ny azo fijaliana safidy malalaka ho an' Jesosy Kristy nitondrany ny azo fijaliana iny mandra-patonga tany Kalvari mba hanomboana azy a tamin'ny azo fijaliana zay le azo fijaliana safidiko no nitondrako azy tsy noterena fa safidiko malalaka ny azo fijaliana ohatra fanenjehana vokatry ny fijoroana amin'ny fahamarinana isika ao anatin'ny toivakan'ny fahamarinana raha teo ao anatin'izao herinandro fanamariana ny fandehanana amin'ny fahamarinana izao a maneran-tany misy fanenjehana vokatra n'io fijoroana amin'ny fahamarinana io a isy fanenjehana mety fampijaliana ko aza na fampahoriana ko aza mety melohan'ny olona ho endrikendrehana dia lasa tonga any an-tranomaizina fa zany le azo fijaliana tsy hoe satria ho enjena dia andeha ako andeha amin'ny tsy fahamarinana mba hatonga ny olona tsy haneso na handatsa mba hatonga ny olona tsy hanenjika dia andeha hiala amin'ny fahamarinana dia zay ianao lay tsy nanaiky nitondra ny azo fijaliana ny azo fijaliana mety ho eso mety ho latsa noho ny fandehanana amin'ny fahitsiana amin'ny fitantanana sy amin'ny asa ao amin'ny birao ao no ianao mandeha amin'ny fahitsiana dia mety ho esony namanao ianao mety ho latsainy azy hoe adaladala ny olona rehetra mandeha amin'io tsisy maninako ianao no misikoponitra trany andeha amin'ny fahamarinana manao kolikoly kely ianao dia tafita dia nefa ianao tsy mety anao kolikoly satria ianao mieritreritra manao hoe tsy fahamarinana zany fa ny fahitsiana eo anatrehan'Andriamanitra no ataonao filamatra eo amin'ny fiainanao dia izy tokoa ny Yesu isy ny andatsanao dia rehefa tsy zakanao zay dia ozy ianao hoe andeha ihany anao kolikoly zay ianao tsy nitondra ny azo fijaliana fa lay nitondra ny azo fijaliana dia le miaritra fanesona
miaritra latsa ihany koa no ny fandehanana amin'ny fahitsiana. Azo fijaliana fampahoriana vokatry ny fanaovana ny marina. Ozy izy ny olona zay hoe hitadiavany dossier ianao zao, rehefa tsy manaiky ianao hiaraka aminy, rehefa tsy manaiky ianao andeha hiara-manao zavatra tsy marina miaraka aminy, hitadiavany dossier ianao dia adobony. Zany ake fomba fiteny. Ary zava-misy a amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany, hitadiavana dossier ianao a dia lasa makany an-tranomaizina. Azo fijaliana mety afara amin'ny fampidirana tranomaizina sy ny tahaka izany. Hoy Jesosy hoe nazovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Ny fanontaniana mipetraka ary dia ny hoe azo ekena ho mpianatra ve aho? Manahoana ny fandehanako? Manahoana ny iainako an'izany hoe miaritra mitondra ny azo fijaliana izany? Maharitra fanenjehana ve za? Enjehana fa tsy ahoako. Jesosy Kristy ny banjiniko, izy no jereko ary ny anaraka azy ny zava-dehibe amiko, anefa ny iraka mpanaovy ny zava-dehibe amiko, anao ny sitrapony no zava-dehibe amiko ka tsy ahoako ny fanenjehana. Mibanjina azy ny ankasitrahany no zava-dehibe amiko. Tsy mila sitraka aman'olona fa mila sitraka amin'ny tompoko dia Jesosy Kristy. Azo ekena ho mpianatra ve aho? Maharitra fanaratsiana. Misy tena fanaratsiana tsy marina, tena fanendrikendrehana, fanaratsiana mba atonga anao ho kivy eny an-dalana. Maharitra ve aho? Azo ekena ho mpianatra ve aho? Azo ekena ho mpianatra ve aho? Maharitra fampahoriana. Tena misy zany fampahoriana miatra any amin'ny ainao lalina any, mandratra mihitsy azy satria fantatra hoe tsy rariny zay ampahoriana anao, fa maharitra satria Jesosy Kristy no banjeniko. Ny anao zay mahafaly azy no zava-dehibe amiko, noho izany dia miaritra. Azo ekena ho mpianatra ve aho? Io fiaretan'io miatra amin'ny maha-olona manontolo, ny aina ny amina, any amin'ny fo, any amin'ny saina zany ny atao hoe aina, any amin'ny fanapahan-kevitra, any amin'ny fihetsem-po rehetrarehetrany, indray tena maratra. Fa zaho miaritra satria mitondra ny azo fijaliana. Ara-batana, ko raha atao any an-tranomaizina moa ianao tsy hatra ara-batana tokoa ve ny fahoriana zay ampiarina aminao? Ara-panahy koa, ndraindray mila ho kivy koa ny fanahy. Jesosy Kristy no arahanao any amin'ny fanahinao. Ndraindray mety misy ny fisalasalana ny efa rany, ny fahakiviana ny efa rany, hoe zao mihitsy ve ny tokony haretako tompo malalo. Fa izay azo ekena ho mpianatra izay mitondra ny azo fijaliana. Azo ekena ho mpianatra ve ary aho hoe amin'ny teny ambarako, mba tsy ho resaka be fotsiny le izy dia tokony ho hita amin'ny fiainako manontolo, amin'ny teny ambarako, amin'ny zavatra eritreretiko, amin'ny fiainako manontolo. Hita eny amin'ny fiainako, amin'ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra, hita eny amin'ny fiainako hoe azo ekena ho mpianatra, miaritra ny azo fijaliana no ny amin'ny tompo. Hoy Jesosy Kristy hoe ho mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Baiko zany, tsy manao kristianina fotsiny, satria rehefa miova fony ny olona anankiray, raha ny tena marina ny fiovam-po no mahatonga anao ho kristianina. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, araka ny Jaona toko voalohany 1:12. Rehefa nandray an Jesosy Kristy ho tompo ny fiainanao ianao, ho mpamonjy anao ianao, eo ianao no nateraka Andriamanitra ary tonga zanak'Andriamanitra. Zay ny atao hoe fiovam-po, fa tsy mijanona eo. Ny baikon'i Jesosy Kristy dia zao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zany hoe ireo olona niova fo reo, mba tsy hahatonga anazy ho kristianina anarana fotsiny araky ny nambara teo, dia ampianaro azy ny tenin'Andriamanitra, hitombony hahatonga anazy ho tena mpianatra, miaina ny fiainan'ny mpianatry ny tompo. Dia hoy Jesosy hoe mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Zany hoe zay nampianarin'i Jesosy rehetra dia ampianarina andreo ny ova fo mba hahatonga anazy hitandrina zay nandidin'ny tompo,
ahatonga anazy ho tena mpianatry ny tompo. Teny farana ataon'i Jesosy Kristy teny hoe indro za momba anareo mandraka arivo ambara-pahatonga no ny fahataperany izao tontolo izao. Ao anatin'izany asa mampianatra izany ry havako dia mahereza, tsy mandeha rery ianao, lay mpamonjy, lay tomponao, ny antso anao ho mpianatra dia momba anao mandraka arivo, momba anao Jesosy ao anatin'ny asa mety isy fiaretana fitondrana ny azo fijaliana, fa izy no momba sy mampahery anao. Ahita tena mpianatra ny Jesosy Kristy ao aminao izay mandreza ho fandarina izao, hijoroanao ho vavolombelona amin'ny fahamarinana, ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ahatonga anao mendrika ho mpianatry ny tompo. Hivavaka isika. Saotranao izay mpamonjy malalo noho ny amin'ny teny fampaherezana nomena ho anay. Atsangano tokoa izahay tompo mba ho tena mpianatra ao. Tsy ho kristianina fotsiny fa tena mpianatra, hiara-miasa aminao, hitondra fanovana eto amin'ny firenenay, hitondra famonjena eto amin'ny firenenay, mba hahatonga fifohazam-panahy eto amin'ny firenenay. Atsangano izay ho tena mpianatra tompo, ho vonina hiaritra ny azo fijaliana, ho voninahitra ny anaranao. Saotra mpamonjy malalo ao amin'ny anaranao raha teo no hanononanay izany vavaka izany. Amen. Izay mangala kolokolo no velona ho abolana fa 5:7 tapany by. Jesosy ihany no afaka manafaka ny firenentsika ao anatin'izao lavaka izao. Tsy mahavita mandany kolikoly amin'ny herin'ny tenantsika sika fa amin'ny alalany rery ihany. Izy ilay fahamarinana, miantso anao izy hiara hiasa aminy. Manasanao ifampitatana aminay eto anivo mitohy vaka amin'ny fahamarinana. Midira ao mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne Donalité na antsoy ny 034 43 982 26.